Salama daholo. Resaka kelitsika ny androany. Zavatra efa mifamaofo be ao Madagasikara moa zany dia efa tena instable total ny firenena. Tena nampitondra raha tsy hitan'izareo intsony izay ho raisina. Fa dia misabadida ambony ambany io. Sabadida ambony ambany io. Mampalahelo hoe mbola tsy ampahary taona dia efa io zany sy fandehan'ilay firenena. Mba fantatrareo moa, tsika variana ato hoe ny grève ny bus dia nijanona tsy niasa dia nandeha nidina eny amin'ny lalabe dia tambazina indray avy eo ny rahalany colonel Yardy ny anarany, rahalany colonel, i colonel Mika io mandravarava ao Tamatavy ao amin'ny port ao. Tsika mianakavy variana aty Tamatavy tsisy vahaolana, rahalany colonel Mikael io mandravarava ao amin'ny port. Vola azony farafakeliny 2 milliards à 4 milliards par semaine. Piasan'ny port rehetra mamita raina, piasan'ny port rehetra Tamatavy ao. Tsy haiko hoe inona zany ny ataony ao, inona ny andraikitrany. Nisy nomination ve mikasika anazy izy manjakazaka ao amin'ny port io. Efa nanaovako fitarainana teto ny rahalany anankiray Ricardo Zeomen manjakazaka be ao anazy daholo ny quota. Ny olona tokony hiditra hiasa tsy maintsy mandovo vola ao aminazy apetraka amin'ny poste anankiray. Ricardo io dia Yardy rahalany ray tapo aminazy koa Tamatavy ao dia tena atahoran'olona. Tena hoe izy daholo ny afaka mamoaka, tsy maintsy mandalo aminazy raha moka entanao anao dia izy mandray vola 2 milliards à 4 milliards par semaine farafakeliny ny vola miditra aminazy. Dia izy dia matahotra anazy daholo mipiasa amin'ny port Tamatavy fa tena manjakazaka Yardy rahalany colonel io mitondra io PRRM io. Nefa dia efa impiry ny teny hoe aza atao resaka hatrano fa mba jereo rahalanao reo. Za rehefa niangavy tamin'ny colonel hoe mba asolo tao Ricardo, fa tsy hoe ianao président république dia apetraka ao amin'ny SGO mihitsy ny rahalanao dia izy migeny rehetrarehetra dia matahotra azy daholo ny olona rehetra ao ameninao. Efa niangaviko ny colonel zany, manina raha mba atao amin'ny sisiny business nge afaka ataonareo fa mba takotakono amin'ny sisiny ary le rahalanao. Business afaka ataonareo anareo ny fanjakana fa dia aza harihary loatra. Efa niteneniko an'izay izy mikasika an'ity Ricardo rahalany ity SGMN ao ity. Dia io Yardy rahalaniko io tena tompon'ny port Tamatavy, tonga dia le poste grave reny alain'zareo, tsy hainao inona zany nomination ananany. Fa dia izy mihitsy migere, mangovotra mihitsy ny piasan'ny port ao anaovany azy, anaovany Yardy anazy, rahalany colonel Mikael. Dia zany ny fitondrana le firenena. Misy rahalany koa anankiray koa mbola miaraka amin'ireo Rosianina reo mandeha resaka volamena ary amananjary koa, mbola rahalany ihany koa. Tonga dia mandravarava. Afaka hoaninareo le vola, afaka ataonareo izay tianareo fa le manao gros plan dia tena maketraka ny malagasy tokony mety zany. Ny ato amin'io mbola miady hatrano ny gasy kely mahatra kely ato resaka chauffeur reto. Io moa zany fantatsika rehetra fa tena nisy maty mihitsy le chauffeur tratran'le fourrière iny, tsy haiko firy 12 millions. Maty zay nahatonga andreo tena nidina an-dalambe satria aiza moa ny ananan'ireo an'izany. Fa ny fanjakana mihitsy ny efa tena instable miady hatrano. Jereo nge hafa ny décision ny ino moa izy ty ny Analamanga i Clémence. Hafa ny décision ny PDS. Hafa koa ny colonel ato. Zay tsy fantatra hoe ity bus ity ve zany, i bus be io ve zany tena hoe vahaolana hoe androany fotsiny zany satria ny gaz zany dia zay ny tadiavin'ny gaz kosa aloha sampanjakana io dia tokony tsy mandoa vola zany. Raha mandoa vola indray zany io zany dia iza ny andray azy miaramila indray ve? Miaramila zany manao resevera ny polisy, manao resevera dia miaramila mitondra. Dia any zany ny vola miditra. Zay tena hoe tena tsy mifanaraka tanteraka ny olany malagasy. Jereo ny insécurité nge
Efa ty olona tsy fandravana trano mamaky trano eto ary tena miaramila mihitsy misy manao an'izany mission zany. De mbola eo occupena amin'io bus io ndray mpitandro filaminana fa tsy mba manao ny asany amin'ny sécurité anazy miaro ny vahoaka sy ny fanana fa lasa mpitondra bus ndray zany raha miaramila daholo miditra setra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tena hoe tsy haitsony hoe inona zany lara-pahamena tena tsy mahay lara-pahamena lozanareo miazakazakeraka ny tanàna io situation io ve raha de mbola vitanareo mandeha miazakazakera ny tanàna mandeha manao fety mihira. Tena hoe zay zany zavatra fatanareo zany mitsangatsangana eran'ny tanàna mandeha à gauche à droite de manao fety de manao basket de ohatrany hoe firenena milamina tsisy problème zany le firenena. Mbola vitanareo mandeha manao contrat manao publiena Facebook aveo manao basket de publiena aveo zany zavatra mba hainareo am'izao situation zao. Hoe karakara fifidianana nametrahana anareo teo. Tena tsy hay ny sasany moa zany de mandeha miady amina pasitera ndray tena hoe lasa hoe nareo zany le firenena tantanareo zany tsy hainareo koa fa mandeha miady amin'olona amin'ny Facebook no ataonareo. Lehibe ny assemblée nationale de miady ary de le olona karamain'ireo de mandeha mitantara de miantso anao ahoana re de zao ty madame na amin'ny karamaina ny anay karama ny anay de zany ve de olona lehibe ny institution mandeha miady amin'olona pasitera anankiray amin'ny Facebook. Tena hoe mamenatra tsy hainareo ny lara-pahamena zany ngany na fividianana vahoaka anareo. Efa tena very tanteraka miady an-trano ry fanirisoa miady amin'ny rianitra miady amin'ny ry ontina realy mifampinanao zareo miady an-tranao. Raha valimanana iny efa nahitsiny mihitsy ny azy hoe tena tsy lara-pahamena io tanky io fa reto moa zany hoe tsy mahalala tsy mahay ny asany de tanky ny nalaina andeha ifamonoana samy malagasy amonoanan'ireo malagasy reo. Rehefa tsy nanaiky an'le TVM ny olona de niatakena indray nampiakarina le fourrière tonga de 12 millions. Tanao mila vola foana mirangorango mila vola hoe aizany zany itsetsefana an'reto malagasy kely reto tsetsefana mihitsy ny le gasy kikisana mihitsy moa mitadirika foana hoe aizany ihinanana ny reto ahafebla ny reto ahapalemy any reto de hitsanatra amin'ny tendany de am'izay tsy afaka mihetsika. Zay mahatonga ny teny hoe tena hoentinareo aiza le firenena fa de tena chute libre ane ary le gasy kely mahia kely mahantra kely tsy tena hoe tsy mahita ze tany ale reto mihitsy no kikisanareo. Fidiram-bolanareo miakatra ihany raha lanareo mandeha mandravarava eraky ny tanàna. Tsy hitako hoe inona zany zay fanavoazanao tsy hitako. Ifa ninana mpitondra taloha nareo tokony fisaorana azy ara mba naka an'io bus io bus be io nge firy roa volana sa 3 volana nitongavan'ireo nge izy nialy de sorana azy satria misy ny continuité de l'état de zany nefa de mipotehinareo koa le téléphérique nefa tokony mbola ilainareo koa téléphérique anaovanareo era koa de anareo mpitondra lehibe mihitsy nandeha nampandoro azy nareo mihitsy nampandoro azy zao nefa zavatra ilainareo. Rehefa tsy avita ihany nareo de tokony zavatra teo aloha nanaovanareo tokananareo sy ny amahanareo olany vahoaka zavatra nataon'ny filoha teo aloha ihany ny amahanareo olany vahoaka am'izao fa mba inona zany no vitanareo am'izao inona ny lalana zay efa vita tary inona nde tokananareo de mizaravary nareo aveo. Misy problème ny fitaterana de ny bus be zay nividin'ny filoha teo aloha iny ny amahanareo ny olany vahoaka am'izao de ny anareo zany mba inona zany vitanareo fa de io manao madaredy mandeha manao tour de Madagascar mitondra hélicoptère io tsisy de manao basket resaka populisme
zay ny anareo zay de manakarama olona am Facebook, manakarama an'ireto compte fako reto. Zany zavatra hainareo zao, tsisy zavatra vitanareo zany. Efa mitaraina indray zao fa fitaterina hoe idefianay indray ny fanjakana fa amotika anay mihitsy am'ty bus be ty. Io moa sakasakareo fa nareo olona tsy azo, ny olona zay miresaka eto zany de rehetreretrinao fahavalo. Eritreretinao ohatran'ny fahavalo zay miresaka eto. Fa le firenena aloha de tena latsaka katerena tanteraka mihitsy e. Ny anareo ao fa miady atrano nareo ao, miady atrano. De le vahoaka no jinjany zay adalanareo ao. Zay mahatonga anareo hoe de fa mameno paosinareo sa ny ataonareo. Olona 5 lahy vera nga miaramila an'io. De io nefa raha ny insécurité à Madagasikara tena mifamono, tena fampihinana mihitsy. 5 lahy be zao nareo. Nareo tsy mieritreritra ny resaka insécurité vo azonareo fitondrana de fa ny volan'ny paosinareo ny fenonareo. Fa arakaraky ny tongavanareo tena nampirongatra ny insécurité. Arakaraky ny tongavanareo tena nampirongatra ny insécurité. Ny miaramila efa tsy manao ny asany. Lasa mitondra bus indray zany zao ny miaramila. Nefa jereo ny insécurité, ary miaramila mihitsy ny anatin'ireny famafiana reny be dia be. Tsy hita zay ilana anareo, tsisy ilana anareo mihitsy, tsisy ilana anareo. Tena enatra amin'ny firenena zany hoe tena hoe olona ambony 5 lahy force mitondra. 5 lahy mbola tsy nisy tamin'ny tantaran'ny eran'izao tontolo zao zany hoe 5 lahy. De fitiavatena tsotra olona 5 de samy mandray karama be daholy. Amin'io fa orin'ny gasy rehetra io de 5 ny mpitondra. 5. Mbola taiza nareo nahita an'izany tantaran'ny eran'izao tontolo zao hoe 5 lahy. De tonga de miaraka mitondra zany de mitovy ny karama anoloan'izao fahasaranan'ny malagasy zao. Mba anisy ve zany? Fa de ataonareo fitadiavam-bola le fanjakana, le firenena. Mametraka ny havanareo, sasa moa ny vadiny sasany moa zany de vadikely ny sasany de io ministra ny fahasalamana io. Ao aminareo 5 lahy ao. Ny tsy haiko hoe ny vadiny koloniela ve tsy haiko hoe inona zany ny tena asany ao. Fa de izy migereny resaka nina moa ty? Ny adinko aby ny anarany, resaka ny marché ao. Marché de ny vadiny koloniela zao migereny marché tompony. Tsy haiko PRNP ve isa de izy daholo any aminazy ny olona mandoalika. De izy mamety de zao ny ameo anaty. Zao ny pourcentage comme ty, mame marché olona izy. Ohatrany hoe PRNP ny asanao, vadiny koloniela iny, Eliza iny. Tsy maintsy mandalo aminazy. Marché izy mamoaka marché de mahazo pourcentage izy. Mbola en plus ny mbola izy koa conseil ny vadiny koa, mandray karama ihany koa. Tsy tena hoe aza tena ataonareo resaka fianakaviana, fiankinamanamana le zavatra. Asorotao ny rahalanao colonel Mikael, asoro tamin'ny douane tao fa tena mampalahelo ny anaovany ampiasany douane Tamatavy ao. Asorotao ny rahalanao. Rahalanao zay reta-po aminao, asorotao Tamatavy amin'ny douane ao. Farafakely ny 4 milliards par semaine ny azony. Izy daholo mandidiny rehetraretra ao de matahotra azy osia rahalany PRRM izy de matahotra azy ny olona. Ohatry ny anaovany rahalanao anankiray Ricardo koa. Satria rahalana PRRM koa zany SGMN ny rahalanao de ohatra manindritsindry ohatran'izany koa. Asorota amin'ireo toerinareo ny rahalanao. Asorota iardi rahalanao, asorota amin'ny douane Tamatavy ao fa mijaly ny anaovany iardi, ny piasan'ny Tamatavy ny douane ao. Matahotra ny iardi rahalanao ohatran'izao satria izy rahalany PRRM. De manao tsindrio falava ao ny rahalanao, asorotao. De asorotao koa ny rahalanao koa amin'ny SG ny fampianaranao koa. Manindritsindreo daholo. Tena mamenatra mihitsiny. Mba misy ane ny miaramila manam-panahy.
misy miaramila manam-pana fa de sombany zareo mihitsy am'le anaran'le miaramila, surtout le kapisaty, misy ny kapisaty misy miaramila manam-pana fa de sombany zareo tanteraka mihitsiny amin'ny fitiavan-tenany zareo. Surtout ny raha lanao colonel Mikela, surtout Tamatave tao fa mijaly nanaovany mpiasany douaninao re tompoko, mijaly nanaovany ardi raha lanao mpiasany douaninao fa aorony daholo ny vola de izy ihany mamoaka netana ainy hoe ity avoaka ty tsy avoaka de izy ihany de tsy maintsy mandalo any aminazy tompoko. Colonel Mikela surtout amin'ny douane tao ny raha lanao iardiny anana fa mitaraina daholo mpiasany douane mandeha miantso anay aty. De surtout koa ny raha lanao EGN koa fa efa natsoky impiry anao mikasika ny Ricardo io koa mbola raha lanao ihany koa. Surtout fa mijaly ny olona afaka manao business any ambadika anao nge olona mpitondra fanjakana de tsy ahita business ndreo raha lanao reo ve anao fa de ho ataonao gros plan eo daholo nareo ray tapo ve atao gros plan io, tena tsy mety ane zany. Ny olona ny gasy efa tena sahirana efa mijery fotsiny sany atao tsy mahasamy teny fa gadrainareo le gasy kely vao miteny efa ndeferana fotsiny ry gasikara ny vadiny atao aty izy atao aty samby ao daholo mitondra ohatran'izany daholo ianareo mpivady de ao daholo miaraka amin'ny raha laetapo zany nitondranareo an'le firenena. Tena henatra tanteraka mihitsiny, henatra io nge raha nataonareo ketrano trano io tsy nanina raha nandroso le firenena fa le firenena tena latsaka katerena am'izao. Misy ny tena potehana mihitsiny de nareo ato mandeha mandany volam-panjakana fotsiny, tsisy zavatra vitanareo fa mbola ny zavatra nividiny teo aloha sy namboariny teo aloha iny ny andeha irerianareo zestiavanareo eran'ny tanàna, tsisy zavatra vitanareo. Raha zao situation zao nareo mbola mavita manao baskety, mandeha miazakazaka, mandeha mihira, somena tsiny ny olona raha tsy tonga tamin'ny resaka le antsapiderana ny karakarenareo ty, somena tsiny ny olona satria ny nareo de miteny mihitsy hoe ze tratra misiotsiko de samborona de tsy tonga ny olona de manazava ho azy fa to zany ny olona tonga olona ndeha tsiotsioka raha feno tao de olona ndeha isioka fa nono nareo ny menasy hoe samborona ze tratra ny fiopioka de tsy tonga ny olona satria ho afa baraka ao nareo. Ao i dimy président mandray vola be ny andaminy teny zareo ngy zareo mampiakariny misy compte mihitsy ao zay volany raisindreo ny andaminy teny zareo. Fa tena mamenatra mihitsy raha volany raisindreo andaminy te fotsiny, indaminy fotsiny raisindreo isam-bolana. Tsy haiko hoe piasa karama kely 200 000 ariary mavita karamana piasa mandray 200 000 ariary ataoko hoe 50 ny olona anankiray areo amreo ny andaminy teny ray amreo fotsiny mavita manarama malagasy mandray karama farany ambany 50, zay ny vola raisiny ray amreo. Fa nga mo tsy piasa ny vahoaka zareo zareo ndray ny patron, tsisy zavatra ataony zareo fa de manao mitsangatsangana miaraka amin'ny helicoptera nefa de zareo de mandray vola be, mandray vola be nefa tsy zavatra ataony zareo. Mba nareo ve mba fa nahita hoe ry fotodrafitrasa natsangany zareo tao teneno ina zany nitanareo efa nisy fotodrafitrasa ve natsangany reo tao mba sokafo masotsika malagasy. Ny zavatra nataony Rajoelina teo ihany iny ihany nidogodokafan'ireo eo de aratsina am'izay Rajoelina ry olona efa lasa ry nampiakarina ny etrato de Rajoelina nanao an'iny de zany de izy zany mietrehitra atsika hoe gasy tena hoe sagnagna bado izay ny antony ampianany zareo an'io fampianarana io satria de tena mbola teana bado. De io ndray le 12 millions mikasika an'ity resaka anaty de hoe Rajoelina ndray nanao an'io zany fa ary tena olon-dehibe ao mihitsy ny fitondrana de mahasamy teny an'izany eraky ny réseaux sociaux hoe Rajoelina nanao an'io, Rajoelina nanao an'io.
Ary vitany zareo hoe manandrak'andrana zareo dinareo tsara manandra ampiakariny zareo ty raha vao mirevolte ny gasy de mody misauve ndray zareo de Rajoelina nanao an'io zany foana ny fomba fiadin'ireo mba sokafo ny masontsika malagasy. Vao tanteraka ve ny resaka tôbila maly iny reny chauffeur en grève reny fa nga iny vao tanteraka non tsia mbola ho tairindry zareo ndray iny de mody mifanilika zareo rehefa tsy tafavoaka le izy de hoe Rajoelina nanao zay foana ny fikan'ny zareo. Jerenareo tsara fa aller retour ohatran'izay foana rehefa tsy tafavoaka zareo izy de hoe Rajoelina satria am'zareo moa zany tsika de hoe tena fahavalo zany Rajoelina vazaha iny de nyroana iny de tsy maintsy miditra tsony iny de ailika any zany fako rehetra zay ererany zareo rehetra manao erera zareo de Rajoelina de manao atsika bado na de tsy tiatsika zany Rajoelina mana de misy amitsika ny tsy tiany Rajoelina tsika koa tsy sagnagna akory ka zavatra fahotana mafaty ataony zareo de le olona tsy eo no atao anaovan'ny zareo azy. Tena mampalahelo fa ny anahy fotsiny de zay asorotao ny raha lanao Mikael ao amin'ny douane ao fa tena mandravarava ao farafakely 4 milliards par semaine ny alainy Ardi raha lanao raha-tapo aminao colonel Mikael mitaraina daholo mipiasa ny douane anaovany azy izy ny lehibe ao nefa za tompoko mbola tsy nahita hoe ity ny nomination ny Ardi raha larinao raha-tapo aminao. Asorotao de ataova pabe maso asorotao koa mbola raha lanao koa hygiène asorotao fa mitaraina daholo ny olona fantatray fa nareo fitondrana toko fa ny raha lanao mba ataova amin'ny coin ary de afaka manao zay business nareo anareo satria anao mipererem eo fa anareo de varina eto amin'ny Facebook manenjika aneny asanareo manenjika pasteur zany ny olona filohany olona ambony de le olona karamainareo ihany mandeha manaparitaka anao satria malahelo amin'ny toetra anareo. Miady atrano nareo mianakavy ao tsy tafavoaka nareo le fitondrana tsy tafavoaka nareo ne de miady atrano nareo ao. Miova foana ny acteur fa ny film mitovy ihany zay ka tsy haiko hoe inona zany le fanavoazana am'izao ara inona zany le fanavoazana am'izao inona fa vao maika pira to zay ny teo aloha sako miteny an'izany anareo mba inona foto-drafitrasa vitan'ny zareo mba mietrehitra anao fifidianana aveo eo olona reo mba mietrehitra anao fifidianana ave zareo io tsy anao fifidianana zareo ny concertation tsy mety hiditra am'izany concertation zany zareo satria itenao daholo tsika mianakavy anatin'ny concertation raha vao maraikitra io de ialany zareo lavitra iny ataony zareo zigzag ny concertation satria zareo tsy te hiditra am'izany fa te hijanona eo mandrakizay satria zany efa nytenen'ny filohan'ny antenera-pirenena hoe hitantana mandrakizay zareo tsy anao fifidianana zany reo fa hitantana mandrakizay zay zany efa dila fanaovan'ny zareo miaraka amin'ny Russie hitantana mandrakizay reo tsisy fifidianana zany eo izay ny tiany zareo atao zay matao zay mitabataba eto miresaka io zavatra confirmé io fa tsika gasy mbola matory ampiakarindreo ny etra de tambitambaza zareo kely indray aloha jereo fa tairiny zareo foana tsika ny TVM tairiny zareo de hitany zaka de somary ajanona kely indray aloha Rajoelina nanao an'iny ampiakary efa tsy azonao mihitsy aty indray ary amin'ny resaka amin'ny tôbila ary indray ary amin'ny fourrière ary indray andramandramany zareo foana vao mihetsika kely de amboarina kely indray aloha lalalaoviny zareo ohatran'io zay tsika gasy tsy anao fifidianana reo ka oui mazava be tenenao tsy anao fifidianana zany reo jereo fa lalalaoviny zareo mibisy be indray tsika zao lalalaoviny mody tsy ampandavina vola aloha de varimbarina de hoe jereo fa tsika mianakavy efa nitehaka daholo indray tsika rehetra mieritreritra nganareo hitande hitaingina tsisy volany mandrakizay aza varinina amin'ny zavatra majinijinika ohatran'ireny rangatsika malagasy vahaolana maharitra ny tokony tadiavina
mba mahaiza mitrotra mivaolana maharitra fa tsy hoe afahanana kely bus kely androany satria ny grève le taxi betsika de amena an'iny tsika de manotehaka daholo ndray mba samy mandinika vaolana maharitra re tompo fanareo tsy olona dala mba irato ny masonareo fa tsy lalovina kely anareo amin'ny bus iny de mitehaka daholo ndray tena mety de adabo daholo reto taxi be reto etrehitra rehefa vaolana zany na itaingana an'iny tsisy vola nareo fi olona firy no tapaka asa raha midaboka reo taxi be reo olona firy de mieritreritra anao ilamina Madagasikara ao ilaminao tsy ohatran'izay natao hoe famahana olana hoe avy alao re tsy asa de aboaka ny bus de ny miaramila tokony andehanao ny asana ry zany ianao shoferana bus daholo ndray de anao resevera daholo ny polisy zany ve famahana olana zany aminareo tsy famahana olana zany fa reo misary adala fa lalalovin zareo de amizay tsisy ny concertation nationale de tanteraka le fitondrana mandrakizay diversion foana nataondreo efa fenero-taona le resaka mbo malaza iny de rebrebena ndray satria efatra ambenipolo ndray ny voapozina atao resaka sakafo de mamody mamoa kely an'ity ndray de apekana ny tason'olona de amizay varina ty ndray ny olona amity resaka bus ty de mody mamà ndray zareo mody milaza anjely sy mesy mamà ndray zareo zany foana nanaovana atsika gasy ao fa tsisy vaolana maharitra zany tompoko fa nitazoma zareo seza zareo ny ampaharitra zareo no ataony zareo ny ampaharitra zareo amin'ny sezany mba mahaiza atsika misokatra saina tompoko fa de malahelo zay mahita anareo nanaovanareo fitondranareo tsy manjareo anareo rebrebe ny ohatran'izao eo de ny eo ihany ny eo de mbola pira tena pira ny ohatran'ny taloha normal be nareo raha nareo teo raha mba anisa hoe nisy nanongana ny rajoela nareo zao nareo mahatsiaro azy normal be satria tsy napoizinao voafitaka nareo raha hainareo ohatran'io ngamba jozy nareo hoe alors anga rajoela foana ny teo de mba vitaina amin'ny mandany satria 2 ans sisa de vita de miala tsy mahazo milatsaka tsony izy raha fatanareo ohatran'izay de zay ny nataonareo raha hainareo ohatran'izay de aleonareo foana nijanona teo rajoely sy 2 taona tavela de mba nanao fividianana amizay avy eo izy tsy mahazo milatsaka tsony normal be nareo tena zany nanenina zay ro tsy ary voafitaka zay vao maika miapira zao olona 5 président république jamais vu tena jamais vu olona 5 président république taiza koa nisy an'izany de mandray vola daholo de mbola nampiakarina koa ny indemnité zareo koa nampiakarina aty zareo samy zareo ny ministra ny président république ny ao amin'ny présidence ny amin'ny assemblée zareo mampiakatra ny indemnité zareo daholy zareo fitondro ihany samy fampiaroaro ny gasy amizay ampiakarina ny etra ampiakarina zao TVM nina ty mihinana ny kiony zay ny anjarany gasy zay fa zay apetrako aminareo mba mieritrereta le retsy aza varimbarina lalaovin'olona kely amin'ny bisy androany io tsy vaolana io tsy vaolana zany io nareo olona misaina daholy rehefa mitaky de takina mihitsy amin'ny zoma olona fa tsy lalaovin'olona amin'ny politika ohatran'io ny avany zareo ry mandravarava daholy mameno posy zaho anatenenareo to zaho manko atenenareo foana hoe côtière de service milelaka tainy ambany andro ohatran'izao ny marina tompoko ny resako anareo eto za tsy mifidy na iza na olona keky ana rehefa manao tsy mety de teneniko ny anany malagasy fa tsy hoe resaka refiavina za tsy miditra am'izany averiko injato zany resaka zany malagasy ny firenena ny resako eto firenena tsika mbola sakafo ny problème atsika zao fa ny tsapidinina ny resaka fambolena ry de lasa anao manao sport ry satria anao mihinan-kanina luxe foana sanandro satria nahazo trano anao firy miliara de tsy eritreretinao hoe tsy mipetraka amin'ny place le malagasy majinika tsony anao de lasa anao manao basket de lasa anao manao sport de tsisy rarahinao an'izany satria anao na ho lany président anao na tsy ho lany président anao rapitso de tu t'en fous
ny malagasy ny firenena tena ny totongana chute libre amin'ny fahatrana zay tsika zao. Oui, fanaovana trano ny ataony zareo de zay ve de hoe rehefa avina de non négatif hein. Madagasikara tompoko ho an'ny malagasy fa tsy ho anareo rery. Zay fa sotra betsaka sotra naneno anareo fa zay afataraka averiko aminareo indray mandeha raha lany colonel Yardy ao amin'ny anao mandroaka vola tena manindritsindry be ao amin'ny port ao. Vao mipetraka zany Mikaela de fa samby nangala poste clé tena misy vola daholo zany zareo mianakavy. Raha lany retapo aminazy Yardy ny anarany ao amin'ny port Tamatavy mitaraina daholo ny olo amin'ny port Tamatavy ao amin'ny douane. Tena mitaraina daholo fa izy manindritsindry be ao de tsy azo atao ninina izy. Faharoany raha lany mbola retapo aminazy ndray amenao de tena mbola mitaraina efa nangatako tamin'ny colonel Mikaela hoe mba asoro tao io raha lanao apetrao amin'ny sisiny ary mba aza atao gros plan be aty. Fa tena malahelo ny olona hoe raha lanao le izy de nefa manindritsindry be ao mangala mangorombolan'olona maka 40 millions ny vola lainy amin'olona anankiray mahazo place de rehefa tsy kotany io rehefa tsy ana de tsy avela mipetraka eo le olona tokony manampahaizana be. Olona manampahaizana tsy avelany eo satria tsy mety mandoa vola le olona satria manampahaizana de tsy amenany le poste fa omeny olona tsisy dikany tsy mahay ninina aty le poste aveo angalany 40 millions. Zay ny asan'ny Ricardo Ralanao Mikaela. Efa nitarainako taminao hoe asoro tao io mbola tsy nasoronao foana. Yardy koa zao mbola Ralanao retapo aminao koa io izy manao tsindrofa lava amin'ny port Tamatavy io. Ny Ralanao anankiray koa le aria mananjary miaraka am'le risy reto amin'ny voresaka volamena reto mbola hoavy le olana andeha iteny itatara aminay hoe zao ny tena problème le Ralanao anankiray koa ary mananjary miresaka volamena koa. Fantatro fa ianao mpitondra fanjakana mpitondra firenena anao fa aza atao resaka ankiatranotrano tompoko. Malagasy Madagasikara ho an'ny malagasy fa tsy ho anareo mianakavy anareo mpirehetam-po. Basio fetrany ihany. Ny vadinao ohatrany hoe mivadika PRNP izy amin'ny présidence ao de izy ny daholo no mitaraina daholo ny olona ny olona zay mahazo marché ao tena mitantara aminay mihitsiny. Mahazo marché ao tsy maintsy mandoa vola be amin'ny vadinao Eliza en présidence. PRNP ve sa inona ny asanao fa tena mandray vola be izy ary miankina aminazy ny mahazo marché ty sa tsy mahazo marché ty olona ty raha manome pourcentage anazy bebe de mahazo. Zay zany asan'ny vadinao Eliza ao. Akoatran'izy conseil anao zay molo mandray vola koa amin'ny fanjakana. Ka mba jereo kely ny jerenao zay moa tsy manatena zay fa zay nitondranareo le firenena aloha de hita eo fa ny gasy io mahay marary tsy maintsy ho avy ny farany ary aza mieritreritra hitondra mandrakizay zany nareo. Vavanareo ataonareo fa zay tsy anaiky an'izany fa nareo aloha de eo mitondra eo nareo de ataovy zay ataonareo. De ho hitantsika hoe hitondra mandrakizay tokoa ve nareo satria zay manko nitoronanareo. Sotra tompoko makasitraka atsika rehetra Madagasikara ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ny zareo na de te zareo hitondra mandrakizay. Samy tahin'Andriamanitra atsika sotra tompoko.